Tsy alalavitra amin'izay isika fa ny tontolon'ny tsy fandriampahalemana ny mahakasika ny fankana-keriny tompona tranombarotra iray lehibe tsy Andravoahangy ny Quincaillerie antsika no niaran'ny fankana-keriny tamin'ny andron'ny omaly. Ity farany moa izay rahalahin'ny tompony tranombarotra 2000 raha ny vaovao azo dia iny izy ny ariva avy nanidiny tranombarotra iny raha hiditra ny fiara no nalain'ireo pakan-keriny. Tsy mbola nisy moa zany ny vaovao azo avy amin'ireo pakan-keriny mahakasika ity tompona tranombarotra lehibe iray etsy Andravoahangy ity karana ity ihany koa zany dia fantatra fa mizaka ny zoam-pirenena frantsay toy ilay tranga tany Antsirabe voatsela kory zay azo ambara zany amin'izao fotoana izao fa hitondra faneho-kevitra mahakasika izay ny avy ao anivon'ny masivon'ny la France satria dia efa nametraka fanamariana izy ireo mahakasika ireo vahiny misy makan-keriny tato ato tena azo vahana ny teratany frantsay na ihany koa zany ireo karana mizaka ny zoam-pirenena frantsay izay ny mahakasika an'iny fa ivadiantsika tontolom-baovao hafa kosa indray zany dia ny momba ny fanabeazana nanao fitakiana ireo vondrona syndika maromaro ho fiarovana ny tombontsoan'ny mpiasa ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Isan'ny takiny izy ireo amin'izany moa ny fandoavana ny tambo-karaman'ireo mpampianatra amin'ny tsara na ihany koa manara-maso ireny fanadina-mpanjakana ireny. Nanao fanambarana mikasika fitakiana maromaro miantefa ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny vondrona sindikaly ao anivony sehatra ny fanabeazam-pirenena. Nofezin'izy ireo ao anaty teboka 5 izany fitakiana izany ka voalohany amin'izany ny fandoavana ny tambo-karaman'ireo ho mpampianatra ny tsara ny fanadina-mpanjakana CEPE sy BPC izay roa taona tsy voaloha. Na dia eo azy manesaka izany dia tsapatsika fa mbola marary ny fanabeazana satria ireo mpampianatra mihitsy no mahatsiaro tena ao ankila baosy farahidiny eto amin'ny firenena. Mitaky ny fandoavana ireo vacation CEPE sy BPC izay varomanantsika efa roa taona izao ary mangataka ny fanefana izany isa-taona isaky vita amin'ny fitsarana fanadina. Mitaky ny fandoavana ireo subvention franc mbola tsy voaefa manerana Madagasikara izay. Mitaky ihany koa ny fanomana subvention ireo franc ho lasa tena karama mandra-pahavoray azy ireo mpiasa-panjakana raikitra ka tokony atao roetsariary isan-bolana izany karazan-kely. Mitaky ny anafoanana ny contrat mandritra ny taona izay fa avy dia décision omena ka rehefa vita ny stage eto tonga dia tokony hisy ny intégration. Manarak'izay tonga dia horaisina mpiasa-panjakana tsy misy atakandro ihany koa ireo nivoaka ny école normale sy centre de formation. Mitaky ny ampiakarana ny quota 10 000 mbola lasa 20 000 amin'izay mbola ramareta izay mbola tsy tafiditra alohany amin'ny 10 Tanjona napetraka ao anatin'izao fanambarana izao araka ny fanazavana nomen'ny mpitondra tenyity vondrona sindikaly ity ny fiarovana ny tombontsoa sy fanatsarana ny farim-piainan'ireo mpikambana. Nilaza ireto sindika reto fa tokony atao ao anaty fotoana fohy ny fanatanterahana ireo fitakiana.